tanteraka no etiko miarabantsika rehetra mpijery-jaina mitian'ity ary fifaliana tanteraka indray ho anay manokana indray miaraka aminao ao anatin'ity fandaharana izay inoko fa ampahery anao indray sady hitondra fahasoavana manokana ho amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao izany. Ny tenako Révérend Farandrianarivo moa no miaraka aminao indray ao anatin'ny fandaharantsika ary manasanao tia mpiandohana mba hanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany izany. Ary ampifaliana ihany koa no entiko miarabantsika rehetra zay rehetra zay indrindrindrany mpanaraka tsy tapaka zao fandaharan'izao sy mpanaraka mpakafia ny fandaharana izany. Inoko fa ny fiadan'Andriamanitra tsy tsahatra hirotsaka hiasa ary hitoetra ny fiainantsika tsirairay avy izany. Etya mpiandohana moa dia tianasanao avy hatrany indray satria misy zavatsoa maro indray izay ho atolotra anao manokana sy ampahafantarana anao manokana izay inoko fa asoanao tanteraka sady hitondra zavatsoa ho amin'ny fiainanao zany. Kanefa mialohan'ny hidirako an'izay fanasana fo izay dia te-hamerina fankasitrahana feno ho antsika vehivavy rehetra izay nanatrika ny fotoana tamin'ny fotoam-behivavy izay nitanterahana tetsy Tanjombato iny. Betsaka moa ianareo ny tonga ary etona dia mankasitraka antsika rehetra ny amin'ny fahatongavana ary isaorana antsika rehetra ny amin'ny fahatongavana sy ny faharetana noho ny tsy fampino ny fafana moa na me fahafapo tanteraka antsika rehetra dia sady mialatsiny ihany satria betsaka antsika dia lasa tsy ampy hatramin'ny seza izay nafahana nametraka antsika tsirairay avy. Ka mino fa dia mindra fotsika rehetra amin'izay tepy izay ary isaorako ny tompo manokana moa ny amin'ny fahatongavantsika ary indrindra ny amin'ny zavatsoa izay indraisitsika vehivavy maro satria maro ianareo no mandefa ny témoignage ny amin'ny fijoroana vavolombelona ny impacte ny zavatra na ny fiantraikany zavatra indraisina atao anatin'ny fotoana vehivavy izay ny rahantsika tamin'ny voalohan'ny volana avril iny izay nanana loha hevitra izay tena mafonja dia mafonja hoe vehivavy afaka mirofinao ianao. Eny ary hiditra amin'ilay fanasana izay efa niteneniko anao teo am-piandohana manana fotoana izay miavaka moa tsika indrindrindrany manomboka amin'ity herinandro ity. Herinandro ity tsika dia indrindrindrany ny andavanandro moa zany. Izany hoe fotoana io moa zany dia tanterahana manomboka amin'ity talata ho avy amin'ity herinandro ity talata alarobia ary ny alakamisy isaky ny amin'ny 5 sasany etsy amin'ny 1 sandohana alakely. Raha ohatra moa ariva aminao le ariva dia afaka manatrika ianao ny fotoana indray kosa etsy amin'ny fiangonana Tanjombato ny talato ihany fa amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 ny fotoanantsika dia ny alarobia koa amin'ny 12 sasany ary ny alakamisy amin'ny 12 sasany ihany koa. Ka mampirisika ianao raha mbola azonao atao ny mananjara ao anatin'izay fotoana izay dia tongava mananjara araka le loha hevitra teo moa ny rahantsika amin'ity herinandro ity ny raiksa isaky ny ariva amin'ny 5 sasany manomboka talata alarobia alakamisy ty herinandro ity ihany izay fandaharam-potoanantsika izay. Ary ny atoandro ny Tanjombato amin'ny 12 sasany ny talata ny alarobia ary ny alakamisy izany. Araka ny teniko teo moa zany dia hoe ny herinandro masina fahafantarana kristiana satria amin'ny alahady zao moa zany dia araka ny efa ngamba ny efa fantatsika rehetra dia fotoana amin'ny Paska. Fotoana amin'ny Paska izay anisan'ny fotoana lehibe indrindra ny vanim-potoana lehibe ho an'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Ary ao amin'izay fotoana alahady manokana izay dia hiavaka ny fotoanantsika ny fiangonana rehetra saina moa zany dia manana fotoana miavaka lehibe izay tiako hanasana anao ary tiako hanomananao programme. Ao anatin'ny Baiboly dia misy fotoana telo lehibe fiainan'Andriamanitra amin'ny olona. Izay asain'Andriamanitra nasana ny olona dia voalohany indrindrany dia ny fotoanan'ny Paska ary avy eo ny fotoanan'ny Pentecote ary ny fahatelo farany dia fotoanan'ny Tabernakely. Ao amin'ny bokin'ny Exodus 20 izy manambara an'izany hoe intelo isan-taona ny zanak'Israely dia asain'Andriamanitra miakatra miditra any amin'ny toeran'ny fiainana amin'Andriamanitra dia hitsaiza fa any Jerosalema mihaona amin'Andriamanitra. Mazava ho azy tsy mihaona amin'Andriamanitra izy isan'andro. Isaky ny sabata ny zanak'Israely dia tsy maintsy mitandrina ny sabata ary mihaona amin'Andriamanitra makany amin'ny tempoly. Fa ao anatin'io vanim-potoana telo izay niteneniko anao teo dia ny Paska dia ny Pentecote dia ny fotoana ny Tabernakely dia tsy maintsy mihaona amin'Andriamanitra ary misy fanao anatin'izy.
isaray ataon'andriamanitra tenen'andriamanitra ataon'ny zanak'israely dia hoe tonga miseho anatrehan'andriamanitra izy sy ny ankonany rehetrarehetra hatramin'ny vahinina ary misy fombafomba maro fanaraka ao anatin'le izy isan'izany tafiditra amin'izany ny fitandremana mofo tsy misy masirasira raha fotoana ny pasika fotsiny resantsika ary ao anatin'izay koa nareo fotoana ny pasika na pentecote na ny ataberna kely ireo dia asain'andriamanitra ny olona mitondra ny voaloam-bokatra ao an'andriamanitra eto aloha za tsy hanazavazavatra maro fa anisan'ray tiako isy fotoana faliana no avy hatrany satria ny alahady zao tsika dia efa fotoanan'izay pasika izay dia te hisitona anao satria ny fotoanan'ny pasika araka ilay tenenten'andriamanitra dia mila miona amin'andriamanitra ianao izany hoe rendez-vous an'andriamanitra amin'ny vahoakany tsy hoe tsy rendez-vous ny isaky ny herinandro fa fotoana dehibe izay ahafahan'andriamanitra mamangindray ny fiainany vahoakany raha tena mandinika sy mijerytsika ny soratra masina dia fotoanan'ny pasika dia anisan'ray ohatrany hoe fanomboana vaovao ihany koa any zanak'Israely taona vaovao omen'andriamanitra ny zanak'Israely izany hoe omen'andriamanitra fahasoavana ny zanak'Israely sady tahiny omeny fahasoavana hiditra ny vanim-potoana vaovao hiditra ny vanim-potoana izay tsara izay amin'ny dimension vaovao indray ary izay ny anisan'ray tiako amporosiranao satria ao anatin'ny fotoana ny alahady io tsika dia anisan'ray hiditra amin'izay fotoana pasika izay izay anasako anao manokana fotoana io mety angambany be dia be ny zavatra mety ngambany mety famafoata amin'ny fiainanao ary mandrapatonga ny zavatra rehetra ohatrany hoe tsy araky ny eritreretanao azy misy zavatra indraindray ary le zavatra tsy tianao mihitsy ny iainanao zao misy zavatra indraindray le zavatra tsy tianao hitranga ny fiainanao mihitsy nefa tsy mety iainanao zao anisan'ray mahafinaritra ny fotoana pasika moa dia anisan'ray raha mijerytsika ty amin'ny testamenta vaovao dia isan'ray ohatrany hoe anisan'ray tsy hoe ohatra moa zany fa fankalazana ny fananganana an Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty fa tamin'ny fotoanandro izy tamin'izany fotoanandro ny testamenta taloha dia nasain'andriamanitra Mosesy namono zanak'ondry dia iny zanak'ondry iny no anisan'ray vonoana rehefa amin'ilay 14e volany andro any amin'ny hoe fa 14 volany Nisanina moa izy ny baiboly dia avy eo hohanina ilay zanak'ondry kanefa ny zavatra mitranga aty testamenta vaovao dia voalaza ny baiboly fa Kristy maty pasika ho antsika izany hoe Jesosy Kristy indray nosolo ilay zanak'ondry araka ny bokin'ny Jaona toko voalohany 9:30 dia milaza hoe indro zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotana zao toa izao izany hoe Jesosy Kristy indray no lazain'andriamanitra fa ilay zanak'ondry maty pasika ho antsika ary eo tepika araka ny teneko anao to hoe mety angamba tsy araka ny eritreretinao ny fiainanao fa ny vaovao mahafinaritra ho anao dia ity aleo angamba ianao hoeto-kely ao anatin'ny soratra masina izay anisan'ray mahafinaritra Jaona toko 7 dia 9:12 fa toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary tahaka nanandra tamin'ny Mosesy ny menarana tany enefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy fa toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao izay mino azy dia tsy hoe lohany na tsarainy fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka na koa hoe voatsara raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanak'ilay tokan'Andriamanitra izy ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao mazava nefa aleon'ny olona maizina toy izay mazava satria ratsy ny asany fa izay rehetra manao ny ratsy dia makala mazava sady tsy manantona mazava fa ndrao hita miariary ny asany fa izay manao marina kosa dia manantona mazava mba aseho ny asany fatao amin'Andriamanitra izany eto ny tepika tiako atongavana aminao anatin'izao soratra masina izao hoe ozy hoe tahaka nanandratana Mosesy ozy izy nanandrata Mosesy ilay menarana varahana tany enefitra tamin'io fotoanandro io raha mamaky ianao amin'ny boky Nomera dia tahaka izao ny tantara rehefa tamin'ny fotoana ny zanak'Israely monomonina tamin'Andriamanitra misy taona izy monimona hoe tsisy rano dia men'Andriamanitra rano misy taona izy monimona hoe tsisy mofo dia men'Andriamanitra mofo misy taona izy monimona tsisy hena dia men'Andriamanitra hena fa betsaka loatra ny fimonomonomany ohatran'ny olona be dehibe indraindray izay tsy faly foana ny fitondran'Andriamanitra ary menimena hoe tsapin'izao ny fiainako dia omena tsiny Andriamanitra tsy hoe mangataka tsotra amin'Andriamanitra fa menimena hoe izao ve no mba hitaonao ny fiainako aizany izao namaly foana Andriamanitra fa tonga amin'ity tepika tao anatin'ity ny boky Nomera ity izay misy ny tantara n'ity menarana ity dia zavatra nitranga dia izao
nandrapatonga niakatra loatra fimononomany ary rehefa ny olona moa menimenina zay dia tsy nijanona teo fotsiny hoe tsisy sakafo na tsisy hena fa nandrapatonga anazy nakasika an'Andriamanitra mihitsy ilay izy ary nandrapatonga an'Andriamanitra rehefa avy eo ny zavatra tranga dia izao nisy menarana feno menarana tao amin'ny tobon'ny zanak'Israely dia maro ny kekeriny menarana dia maty fa nefa rehefa tamin'ny fotoana Mosesy nitaraina tamin'Andriamanitra dia zavatra tranga dia izao namaly Andriamanitra name vahaolana ozy izy hoe manaova menarana varana dia asandrato iny menarana varana iny dia niza mino ka afaka mijery ny menarana varana iny ka na dia efa voakaikitra ny menarana aza dia menarana le tena menarana zany le pozy menarana efa mety any amin'ny vatany dia ho sitrana amin'izay toy izy Jesosy takina nandratana n'iny menarana iny no anandratana ny zanak'olona satria Jesosy dia nasandratra zany hoe napetraka teo amin'ny hazo fijaliana izy dia napiakarina teo amin'ny hazo fijaliana izy ary olona tean'Andriamanitra teo hoe nizaniza koa mijery azy na mino azy dia afaka novelona afaka hanana fiainana mandrakizay fa tonga Jesosy izy nisoratra masina teo tsy hanameloka n'izao toa izao mety be dia be angamba ny zavatra mety nataonao izay andraindray mandrapatonga anao lasa manamelo tena lava maniry tena lava ary na ianao ary tsy soa tsy mieritreritra hoe Andriamanitra ve mbola hita Andriamanitra ve mbola andray Andriamanitra ve mbola mieno Andriamanitra ve mbola mindra fo Andriamanitra ve mbola hanao zavatra ny fiainako ozy izy tsy tonga hanameloka kan'izany fantatra Andriamanitra ilay nataonao be dia be tokoa angamba ny atsoinao mandrapatonga anao mety tonga amin'io tebiko hoe izay iainanao androany io fa ozy tsy tonga hanameloka izy fa tonga izy hitondra fiainana ka ozy izy hoe zay rehetra ozy izy vonona ino dia afaka handray an'ilay fiainana fa ozy hoe efa nasehon'Andriamanitra ny fitiavana Indray ny olona mieritreritra hoe Andriamanitra ve tena tia karaha tia izy manina ohatr' izao ny fiainako ozy hoe efa naseho ny fitiavana noho izy ilay andifena ambin'ny folo teo ozy hoe toy izao ny fitiavana dia nanomezany zanany ka zay rehetra mino ny zanany dia hanana fiainana mandrakizay ka zany efa tonga Jesosy hita ny fahorianao hita ny fijalianao hita ny mety tsy fampinao hitan'izay mety raha maso amin'ny fiainanao hitan'izay mety hifampitolomanao mangina rehetra hitan'izay zavatra banga zay zavatra tsy ampy teo amin'ny fiainanao hitany fanirianao hitany nofinofinao hitan'le faniriana faniriana ny anaty fonao hanana fiainana tsara dia izay indrindra ny atongavany hamianao an'izay fiainana izay mihoatra an'izay fiainana eritreretinao dia le fiainana tsara izay fiainana tena fahafenona ary mba ahafanao manana an'izay fiainana izay dia ozy hoe tahaka n'le menarana varana ohatry ny ahoana inona ny tokony atao ozy izy hoe say vao mijery le menarana zanak'Israely dia izay mijery rehetra dia sitrana dia izany mbola afaka sitrana io fiainanao io mbola afaka iovy io fiainanao io efa na dia ambivitra ny fahafatesana azy na dia efa ambivitra ny faharavana azy mety ambivitra ny zavatra maro ary mety efa nikekery menarana mihitsy ary fiainanao ary efa kolapsa tanteraka ianao mety eo amin'ny endrika fiainam-pitiavana mety eo amin'ny endrika arabola fa mbola misy vahaolana androany izay aseho any ten'Andriamanitra antsika ozy hoe izay mijery zanak'olona koa tahaka nijerevan'ny olona tamin'ny fotoan'andro ilay menarana varana izay napiakarin'i Mosesy dia afaka hanana ny fanasitranana afaka hahazo fiainana fa ozy hoe ny olona nefa ny olona ozy izy dia aleon'ny olona misafidy maizina fa tsy mety mino ny mazava dia zany dia izao eo mazava-dehibe raha miteny izy hoe aleon'ny olona dia ny olona mihitsy zany no tsy mety handray fanapa-kevitra tsy mety mandray safidy tsara ino ilay zavatra nomen'Andriamanitra azay mahatonga anazy potika sy rava ny fiainana ary maty izy ao anatin'ny fahafambaraka satria nahoana tsy mety misafidy ny fiainana sy ny mazava izy fa mitian'io tia te-haporisika anao mba hatonga anao hanana fiainana tsara dia ampiasao ny safidinao hiny ihany aloha na dia efa potika azy na dia efa ohatrany efa hoe tsisy nina raisina azy ozy izy hoe izay rehetra mijery ny zanak'olona dia tsy iza fa Jesosy Kristy izay efa nasandratra Andriamanitra ary tsy hoe nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny izy fa efa nisandratra eo an-taranakavan'Andriamanitra efa velona mandrakizay toy izy hoe dia ho velona ao bokin'ny Jaonao izy toko fa 5:7-20 ka hatramin'ny fa 4:20 dia mbola miresaka ihany Jesosy satria indraindray manko isika mieritreritra fa raha tonga manko ny sasany ohatra mety hoe fotoana pasika tahaka izao manko mifandraisana azy dia hoe mihinan-kanina fotsiny manao fety fotsiny tafiditra ao anatin'ny fotoana vanim-potoana pasika ny zavatra mitranga rehefa ao anatin'ny fotoana pasika ny olona miseho anatrehan'Andriamanitra dia misy fotoana 7 andro be izao fanaovana fotoana firavoravoana
fanaovana fotoana ohatrany hoe tena fankalazana festival maro samihafa fety mihitsy fihinanakanina satria tena andro vanim-potoana io a tena hoe Andriamanitra faly mihitsy miona amin'ny vahoakany dia mitaha amin'ny vahoakany fa tsy hoe miona fotsiny aminy tepika ao anatin'ilay izy dia hoe tiako sotoana ny falinanao hoe Andriamanitra te ame fiainana tsara ho anao ary raha vonona ianao a andray ilay fiainana izay afaka hisokatra amin'izay tena Andriamanitra mbola afaka ino izay lazain'Andriamanitra a mbola afaka hanana fiaina tsara ianao na dia mety ary sika mieritreritra hoe inatsoa moa nieritreretiko fiaina tsara fa ny anary zao efa dia efa mety zao fa Andriamanitra nampanantena fa amian'ilay fiainana be dia be amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria izay ny antony hatongavany Jesosy tsy matimaty eo amin'ny hazo fijaliana ary tsy tonga tetỳ ambony tany handany andro na sanatria hanao vakansa fa misy tanjona lehibe ny amin'ny antony hatongavany ary mamela hitondranao kely ao anatin'izay bokon'ny Jaona izay mbola tiako hanamafisana an'izay teboka izay satria maro amintsika indraindray na dia efa kristiana ary anarana be dia be ary fombafomba ny tena iainan'ny olona maro fa tsy tena afaka tena nahazo tombotsoa na afaka tena bénéficier le tombotsoa izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany dia tsy iza fa Jesosy izay tonga maty ary tsy matimaty foana fa hitondra zavatsoa amin'ny fiainantsika misy tanjona ny antony hafatesany ary ny tanjona lehibe ao anatin'izany dia mba ho tombotsoa antsika indrindra izay vonona iny ny amin'izy dia zavatra efa nataonao antsika aleo hoe tokeny ianao amin'ny bokon'ny Jaona toko 5 dia eo amin'ny 4:20 izy ka hatramin'ny 4 dia mivaky toy izao ozy hoe lazaiko marina aminareo marina dia marina tokoa izay mandreny teny ka misy izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy alohana fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy lazaiko marina dia marina aminareo tokoa avy ny andro ary tonga ny ankehitriny ny andro izy izay andrenesa maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy jereo tsara ozy hoe izay rehetra mandre ny teniko dikan'izany dia izao raha eto ianao atoana ka mijery ka mandre zany ten'Andriamanitra zany dia zavatra mitranga dia izao ozy hoe raha mandre ny tena ianao ka mino dia ozy izy soratra masina hoe no manana fiainana mandrakizay ka tsy elohana dikan'izany dia izao na dia betsaka aza ny zavatra tokony hanamelohana anao noho ny amin'ny zavatra nataonao raha afaka mandrenao zany ten'Andriamanitra zany ka mino zany lazain'Andriamanitra zany ina ilay tokony inonao tsotra Jesosy Kristy efa maty ary ny tanjona ny amin'ny fahafatesany dia ny fanamelohana rehetra ny fahafatesana rehetra ny amin'ny tambiny ota sy ny fahotana sy ny zavatra ratsy rehetra izay tokony ianao no mizaka azy ary tokony ho fatiny eo amin'izany ianao dia efa Jesosy naka ny toeranao ary maty teo amin'ny toeranao ary efa nitondra n'izany rehetrarehetra zany mba tsy hahatonga anao ho faty tsony ary ny finoana an'izay hoe nentin' Jesosy izay ny zavatra rehetra izay ozina na ny vokatry ny fahotana na fahafatesan'izay no mahatonga anao izy hoe tsy ho elohany intsony fa hanana fiainana mandrakizay ozy izay mandre ny teny kamino no tsy elohana fa tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana dikan'izany io fiainanao io anatin'ny fahafatesana io mety maty ny ara-bolanao mety maty ny fahasalamanao mety maty ny fiainam-pitiavanao mety maty ny fiainatokantranao ohatrany hoe ianao velona fa ny fiainanao fahafatesana daholo ny zava-drehetra ny zavatra atao tsisy mety fa mematy tsekely mandra-pahatonga ilay izy mivadika tena boribory mivadika tena ohatrany hoe tsisy ninona tsony miangana eo aminao ozy hoe azo afindra hiala amin'io toeran'io ianao toeran'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana avy azo findra avy amin'ny toeran'io mety misy olan'io ianao ohatra resaka trosa avadika any amin'ny toerana misy ny fiainana fahafainambinana amin'ny ara-bola azo avadika avy amin'ny toerana mety izao ianao mifampitolona mety amin'ny aretina mety misy aretina tsy mety sitrana azo afindra avy amin'io toerana misy aretina io ianao ho amin'ny toerana misy ny fahasalamana atonga anao ho salama azo afindra avy amin'ny toerana mety misy ranomaso lava izay makaleo anao io ianao ho amin'ny toerana feno fiadana sy fifaliana azo afindra miala amin'ny toerana izay toerana fahabaniana na toerana fiainana feno fahafambaraka io ianao ho amin'ny toerana feno voninahitra azo afindra azo esorina amin'ny toerana io ianao amin'ny fomba ahoana ozy izy hoe mila vonina ianao hino fa rehefa fotoana ianao mino toy izy hoe na dia efa maty azy ozy hoe ho avy fotoana izay andrenesany maty ny feon'ny zanak'olona ka izay rehetra mandre ny teny dia ho velona kan'izany qu'importe ny fahafatesana sy ny zavatra miatra aminao fa raha vorona ianao ino izay lazain'Andriamanitra dia azo esorina amin'ny toerana io ianao ka hanana fiainana tsara sady vaovao izay ampanantenan'Andriamanitra fa omena izay rehetra mino ny anarana fa ozy hoe fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino fa tsy fanamelohana
be deabe angamba mety tarazo zay vokatry ny lasa ny ainanao tamin'ny lasa mbola mety angambany a mbola manaraka anao mandra-pahatonga ny fiainanao mandraky ity ny androana tsy tafasaraka tamin'ny lasa ereo tamin'ny fanapa-kevitra tamin'ny lasa atsonana zavatra nitranga tamin'ny lasa mandraky ity ny androany mbola tarazo iainanao androany fa azo afindra iala amin'ny toerana io ianao amin'ny fiainana tsara sy vaovao amin'ny fotoana ozy izy hoe nizaniza mandre ny feo ka na dia maty azy dia ho velona indray antebika amin'tian'io ty Jesosy tonga ho araka ny teneko anao teo tsy tonga fotsiny izy amin'izao fa miaraka amin'ny tanjona lehibe toy izy amin'ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy azay tiako voizina sy anasananao indrindrindra no amin'ny fotoana ny alady zao izay fotoana ny paska izay mbola hidirantsika lalindala ao anatin'ny teboka izay hoe miara-mitsangana amin'i Jesosy zay satria raha nitsangana tamaty Jesosy satria ny fahafatesany zavatra ray ary zava-dehibe kanefa tsy tena fahafatesana fotsiny tena atongavany satria ho Paoly zay mijerentsika amin'ny boky Korinthiana ozy hoe raha tsy natsangana Kristy dia foana ny torotenay ary foana ny finoanareo kian'izany ny tena fototry ny orena ny finoantsika kristiana raha zay ny razantsika azy dia tsy hoe ny fahafatesana Kristy Jesosy tsy hoe maty tonga ho antsika fa indrindrindra Jesosy nitsangana maty ho antsika mba haome antsika fiainana fa mba hahafahany mba haome antsika an'izay fiainana izay dia nandalo fahafatesana izy ary nitsangana tamaty izy mba hahafahany maome ny rehetrarehetra izay rehetra mino azy izay fiainana be lehibe izay ka niteboka tiako tongavana anao te anasanao manokana amin'ny alahady ho avy izao dia hiavaka amin'ny fotoana antsika na etsy ndraiky satria tsy andona rakely na etsy tanjobato ndraiky sasily tsy andona kely moa dia misy fotoana iny manomboka amin'ny enina maraina alahady zao izay fotoana lehibe paska izay hiavaka sady mazava ho azy misy fandraisana fanasany tompo amin'ny enina maraina fito ora sasany maraina amin'ny 6 ora maraina fidirana fahatelo raha sendra mety atoandrotoandro no mety mampety anao dia afaka tonga indray no amin'ny folo sasany ary ny ariva amin'ny fotoana miracle spécial amin'ny roa sasany ao anatin'izay moa ny atoandro dia misy fotoana amin'ny raiksa amin'ny roa folo sasany fotoana ny anglais izay misy dikateny malagasy ny toroteny mazava ho azy ary ny roa folo sasany any amin'ny ritsa amin'ny roa folo sasany dia fotoana ny teny frantsay kosa culte en français moa zany dia misy dikateny koa malagasy fa ny atoandro kosa amin'ny ray sasany ao amin'ny raiksa dia misy fotoana ny tanora rehetra voatokana ho an'ny tanora mazay anasako anao tanora ary ny amin'ny ray sasany kosa dia fotoana ny teny gasy fa couple indray ao amin'ny ritsao izay anasana ny couple rehetra indrindrindra ny ianao izay manirana fiainatokantrano sy fifandraisana tsara amin'ny fiainan'ny fifandraisan'ny mpivady sy ny ao amin'ny ankonana izay anasako anao an-trano koa moa zany rehetrarehetra any ary ny fotoana ny adoletsanta rehetra amin'ny folo sasany ao amin'ny laskarpa hiavaka ity fotoana paska ity ary te anasanao manokana tongava manimanjara tsy afaka nitsova zany ny fiainanao averika any Jesosy tonga ho amin'ny tanjona lehibe ao anatin'ireo fotoan'ireo sady toro-ten'Andriamanitra anao zahay no hivavaka anao manokana ny azoko antoka dia izao raha natsangana Kristy tsy maintsy hitsangana fiainanao raha natsangana Kristy tsy maintsy hitsangana fiainanao ary na dia efa potika sy maty ary le izy inoy fa Jesosy Kristy tsy hoe moditorana fa tena maty Jesosy telo andro izy tao am-pasana fa rehefa nidina ny fanahin'Andriamanitra dia ny fanahin'ny voninahitra izay nanangana azy tamin'ny maty araka ny bokin'ny Romanina dia zavatra antrangana dia izao na dia nasiana bloky vato ary io ary na dia nembenana mafy aza tamin'ny miaramila maro satria efa niteny Jesosy rehefa tamin'ny fotoana izy mbola vela dia teny hoe tsy maintsy ho faty izy kanefa tsy maintsy hitsangana indray dia efa niteny ny olona tamin'izany ny fariseo hoe ambely fa efa niteny izy nitsangana ozy izy Jesosy manko hoe raha vao ty tempolo ty fa atsangako izy ao anatin'ny atelony dia ny olona teny fomba ahoana eny efapolo taona mahery nanaovana ity tempolo ty ianao ve ny anangana azy ao anatin'ny telo andro kanefa ny araka ny ten'Andriamanitra tena zavatra antranga dia izao tsy maintsy nitsangana Jesosy ka tsy fantatro koa hoe firy taona mety maty ny fiainanao efa efapolo taona nanambadianao angambany efa tsy zavatra ny ainana tsony tao anatin'ny tokantrano fa mamelahy teny ianao rehefa ny fotoana nitsangana Jesosy tsy maintsy nitsangana koa ny zavatra rehetra anaezaka hiazona anao ary ny fiainana sy ny devoly sy ny sitrangan-javatra tsy azona anao zany fa tsy maintsy mitsangana fiainanao ka tapitra moa fotoanantsika ka mamerina ny fanasana ako raha any tanjobato ianao misy fotoana eny amin'ny enina sasany maraina ny alahady zao amin'ny valo sasany fidirana faharoa amin'ny folo sasany fidirana fahatelo ary ny ariva fotoana miracle spécial amin'ny roa ora sasany tongava manana anjara tsisy vidipidirana ireo ary misokatra ho andrehetra ary tiako milaza aminao fa tsy afaka nitsiova zany ny fiainanao eny ary izay ny fandarantsika tapitra sady ny fotoanantsika fa matoky fanasoanao fiarahantsika ary azadonoana ny fanasana rehetra izay ny rahantsika matoky indrindra fa ao anatin'ireo anamarika zava-dehibe amin'ny fiainanao tantara izay tsy azo fafana mandrakizay indray Andriamanitra izany
zay ny fandarantsika dia misaotra anao naaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany le veron'ny farandrenarivo miaraka taminao tao anatin'izao fandaran'izao dia mametraka veloma mahafinaritra antsika rehetra indray ny tenao ka samy ny tonga ho fahasoavana tompoko